Ia, faly miaravatsika tsirairay avy amin'ny anaran'ny tompondray amin'izao ora sy fotoana izao amin'izao fizarana manaraka izao indray. Fampahirizana izy ity ho antsika kristianina izay miaina amin'izao vaninandro farany izao satria ny tenin'Andriamanitra dia milaza manao hoe koa ianareo izay efa manao azy mijoro tsara hozy izy dia mitandrema fandrao ho lavo. Izany dia misy torolalana fohy vidéo fohy izay omena antsika, zaraina amintsika mba ho fampahirezana sy fampiorenana antsika amin'izao fanompoana an'Andriamanitra izao. Manona ny fahasoavan'ny Tompo sy ny fiadanany ho aminao sy ny ankonanao ary manasanao indray hanaraka ity fampahirezana ity. Voalohany indrindra aloha dia ny tenin'Andriamanitra entina hampahirezana antsika amin'izao ora sy fotoana izao dia hoe ny toetry ny zanak'Andriamanitra tena kristianina marina ianao dia tokony hianana an'ireto toetra anankitelo reto izay lazain'ny Baiboly ho an'ny olona izay efa nateraka indray. Tsika tsy miresaka mpanota fa ho an'ny olona izay efa nateraka indray. Ny olona nateraka indray moa dia lazain'ny tenin'Andriamanitra hoe efa niaona tamin'ny rano sy ny fanahy. Ny rano dia ny tenin'Andriamanitra, ny fanahy dia ny fanahin'Andriamanitra. Jesosy any amin'ny Jaona toko 4 any dia ny andinin'ny 7 dia milaza izy manao hoe fa raha tsy hateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'ny lanitra. Io fahaterana indray io Jesosy dia tsy miverina ny ekibon-dreny indray ny olona fa ateraky ny rano sy ny fanahy. Izany hoe fanambara tamintsika teo hoe niaona tamin'ny fahamarinana ilay olona dia tsy inona moa fahamarinana fa ny teny. Niaona tamin'ny tenin'Andriamanitra dia nakatoavin'ilay tenin'Andriamanitra dia ny tenin'Andriamanitra mihitsy ny guideny fiainana. Dia tanteraka ilay tenin'ny Paoly any amin'ny Galatiana toko 4:20 nampahirezan'ny fiangonana. Tenin'Andriamanitra moa izy fa indramiko hoe Paoly zany nanoratra ilay dia hoe tsy izaho intsony ny velona fa Kristy ny velona atao anatiko. Izany hoe tsy velona hanao ny sitraponao intsony zany tahaka n'ilay olona talohanao fa amin'ny maha-olom-baovao. Efa lasa ny zavatra taloha, tonga vaovao ny zavatra rehetra. Izay ny olona ao amin'ny Kristy dia manomboka eo zany dia ny tenin'Andriamanitra amin'izay no mifehy ny fiainana. Io zany ny balizy na ny arofanina nataontsika ihany koa hoe mitari-dalana. Raha mbola azo lazaina hoe mitari-dalana azy amin'izay rehetra ataony ary dia tsy diso lalana mihitsy izy satria naterak'Andriamanitra. Zay mazava amintsika angamba mbola aloha hevitra lehibe io nateraka indray io io fahaterana indray io fa afohezintsika satria izay koa moa zany ny zavatra azo atao tsy mety ilay manao vidéo lava be. Afohezintsika ilay izy hoe ny olona nateraka indray zany dia ny olona efa nankatoa ny tenin'Andriamanitra marina. Ny fanahy masina ihany manoro hevitra azy izay ilay hoe nateraky ny rano sy ny fanahy miaino an'ilay tenin'Andriamanitra izy dia tsy mionona fotsiny amin'ilay toro-tenin'ny pasteur fa mikaroka mihitsy izy ary ny fanahy masina mampianatra azy hoe ty tokony atao, ty tsy tokony atao. Ity fiainanao ty tamin'ny anao mbola jentilisa miainanao ty fa aminao efa nandray an' Jesosy tsy azonao hiainana intsony iny satria samihafa ny fiainanao amin'ny Kristy sy ny hoe fiainana amin'ny maha-jentilisa. Dia ny tia nambara amintsika ary ny hevitra tia nampitaina amintsika dia hoe zao ny hafatra hoe ireo teboka telo manan-danja amin'izay manamarika ny tokony ho toetra ny zanak'Andriamanitra zay. Voalohany indrindra aloha dia hamaky teny tsika eo amin'ny Jaona voalohany toko 7 dia ny 7. Zay aloha zany ny voalohany. Raha tena naterak'Andriamanitra marina ilay kristianina, raha tena milaza azy hoe za manana fanantenana handova lanitra, masina mantsy ny lanitra, ny ota tsy ho tafiditra any. Jaona voalohany toko 7 15 sy ny 7 amin'ny anaran'i Jesosy. Izay manota dia avy amin'ny devoly satria ny devoly manotatra amin'ny fiandohana. Izao ny sehoan'ny zanak'Andriamanitra dia ny handrava ny asan'ny devoly. Izay rehetra naterak'Andriamanitra no tsy manota satria ny voany mitoetra ao anatiny.
ary tsy mahay manoto izy satria naterak'Andriamanitra. Zany mampiseho miariary izay zanaky ny devoly sy izay zanak'Andriamanitra. Tsy mba avy amin'Andriamanitra zay rehetra tsy manao ny marina sy zay rehetra tsy tia ny rahalahy. Marina be zany tenin'Andriamanitra zany. Tokony ho toetranao zany zay le teboka voalohany, tokony ho toetranao zany raha tena kristianina marina ianao, olombavonjy marina na ny ray famonjena nateraka indray, de tsy mahay manota intsony ianao. Tsy hainao intsony zany hoe andeha hijangajanga, tsy hainao intsony zany hoe mbola hiteny ratsindray, na tezitra na faly tsy mahateny ratsy. Fa taloha nge ianao rehefa tezitra de tonga de efa misafoka de miteny ratsy na koa hoe falifaly de mitsikakakaka eo de manao teny vosoboso-dratsy de tafiteny ratsy. Zay le izy tsy mahay manota intsony, na dia ametrahana sigara ray paquet azy eo ambony latabatra, tsy hainao intsony, tsy mahasarika anao intsony zany le izy. Aza raha mazava aminao le izy satria efa naterak'Andriamanitra ianao. Fa raha mbola tsy naterak'Andriamanitra ianao, zaranao aza misy mahamehy fotsiny, hiala vola aza atao. Ohatr'izay koa raha sendra mandeha any amin'ny réception ianao na any amin'ny mariage na any amin'ny fety fivorim-pianakaviana de misy fety de raikitra ny fisotroana labera sy ny whisky sy ny toaka gasy sy ny tariny, tsy mahasarika anao tsony reny, tsy hainao tsony le miverina n'le toetranao taloha. Zany hoe le raha ohatra ka biby ny resana de le hoe instinct maternel, zany hoe lay natioranao mihitsy zany, miova tanteraka le natioranao, miova le natiora. Lasa tsy hainao tsony zany ny mitoetra tamin'ilay natioranao teo aloha, fa efa olom-baovao. Zay le zay nitenin'Andriamanitra amin'ny Korintianina faharoa 5:17 hoe koa raha misy olona amin'ny Kristy izy de olom-baovao, efa lasa ny zavatra taloha, indro efa tonga vaovao ny zavatra rehetra. Zay zany voalohany. Faharoatsika zao miteboka faharoa zay hojerevantsika, izay zanak'Andriamanitra dia mpandresy, mandresy ny fahotana, mandresy ny fakapanahy, mandresy ny filanjo toy zao, mandresy zay mety ho fotoaman-dratsy rehetra. Ao amin'ny Jaona voalohany ihany toko 5, Jaona voalohany toko 5 de vakitsika manomboka amin'ny 5 amin'ny anaran'i Jesosy, 4 sy 5. Izay rehetra naterak'Andriamanitra dia maharesy zao tontolo zao, ary ny fandresena zay ento mandresy zao tontolo zao dia ny finoantsika. Iza moa no maharesy zao tontolo zao fa tsy mino fa Jesosy ny zanak'Andriamanitra. Izy ilay avy tamin'ny rano sy ny rà dia Jesosy Kristy, tsy avy tamin'ny rano ihany fa tamin'ny rano sy ny rà, ary ny fanahy no manambara satria ny fanahy no famarinana. Mazava be zany. Ianao zany rehefa tonga zanak'Andriamanitra de tokony ho mpandresy ianao, tsy tokony kristianina resy ny fahalemena, tsy tokony kristianina resy ny fakapanana fotoaman-dratsy, fa tokony ho zanak'Andriamanitra mijoro tsara ary samy milaza mihitsy amin'ny olona zay mitona na ny eo anoloan'ny fakapanahy hoe fantatro zay inoko, mila mijoro ara-panahy satria manana tanjona kendrena de no any an-danitra. Zay nge ny but suprême na ny tanjona faratampony de ho any an-danitra. So de adinonao ary fa ny fiafarany diantsika ty de ho any an-danitra fa tsy manao zay mampifalifaly, mihinana de mitafy de misoto de manao zay mampifaly, tsy zay le izy. Fa ny tena tanjona faratampony azonao atao ihany zay mampifalifaly ny tenanao. Baiboly miteny manao hoe hoaniny matavy izy de sotroiny mamy. Manana fotoana daholo ny zavatra rehetra, ao ny andro hinanana de ao ny andro hifadiana. Azonao atao daholo zany zavatra mampifalifaly anao ary efa tsy fahotana le izy. Fa kosa tena tanjontsika de zao ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Teboka fahatelontsika zao zay lazain'Andriamanitra fa
zay zanak'Andriamanitra rehetra dia manana fahazavan-tsaina ao anatiny. Fahazavan-tsaina zany hoe manana maso-pana mahiratra izany, ary ny tenin'Andriamanitra no tahaka ny lampy. Any amin'ny Salamo 8:100 any moa dia milaza mihitsy ny tenin'Andriamanitra hoe fanilo ny tongotra sy fanazavana ny lalako ny teninao. Fanilo ny tongotsika sy fanazavana ny lalantsika ny tenin'Andriamanitra. Ao amin'ny Jaona 1:5-7:10. 7:7. Fantatsika fa zay rehetra nateraka Andriamanitra dia tsy manota, fa zay nateraka Andriamanitra dia miaro ny tenany ka tsy mahakasika azy akory ilay ratsy. Fantatsika fa avy amin'Andriamanitra isika, ary zao tontolo zao kosa dia mipetraka eo amin'ny faratsiana. Ary fantatsika fa tonga ny zanak'Andriamanitra ka efa nanome antsika fahazavan-tsaina mba ho fantatsika ilay marina, ary isika ao amin'ilay marina dia ao amin'ny Jesosy Kristy zanany. Izy no Andriamanitra marina sy fiainana mandrakizay. Zay zany teboka fahatelo farany, raha tena zanak'Andriamanitra ianao dia manana fahazavan-tsaina hoe tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra zany, tsy tokony hanao an'izao. Zay le fahazavan-tsaina, zany hoe mirehatra ao anatinao mihitsy zany le tenin'Andriamanitra. Ary zay mahatonga ny Jesosy miteny any amin'ny bokin'ny Lioka any manao hoe tandremo izy sao maizina ny mazava ao anatinareo. Satria efa nomena fahazavan-tsaina ianao dia kolokolola izy mba hirehatra. Any amin'ny obolana 4:18 any dia milaza ny tenin'Andriamanitra hoe fa ny lalan'ny marina ozy izy dia tahaka ny fipoakandro vao maraina, zay miambalika mandrapitaotao vovonan'ny andro, miamazava zany le izy. Ao amin'ny Lioka 2:5-5:30 zao mivaky ny teny: koa tandremo fandrao maizina ny mazava ao anatiny. Zay zany menantsika zay afatra fohy de fohy zay mba hahafahantsika miaina ao anaty sitrapon'Andriamanitra, mitoe-panahy araka an'Andriamanitra. Zay lazay Petera manao hoe ary olona tokony hanao ahoana moa ianareo izy amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra sy ny fahamasinana. Zany hoe amin'izao andro faran'izao zany dia tokony hiaina amin'ireo zany ny zanak'Andriamanitra rehetra. Feny averiko le izy, resumentsika le izy: zay zanak'Andriamanitra dia tsy mahay manota intsony, tsy mahay manota intsony raha tena zanak'Andriamanitra, raha tena kristianina. Faharoa, izay zanak'Andriamanitra dia mandresy ny fakapanahy, mandresy ny fahotana, mandresy ny fotoaman-dratsy, mandresy ny asan'ny devoly rehetra, ninonninona. Fahatelo farany, zay zanak'Andriamanitra dia zao hoe miaro ny tenany mba tsy hisy petipetina amin'izao fiainana izao, ary manana fahazavan-tsaina ao anatiny. Tain'Andriamanitra daholo. Azadino miparitazy azo video zao mba ahafantaran'ny hafa ihany koa ny fahamarinana, ary mba ahafahany hafa ihany koa mijoro tsara amin'ny fanarahana an'Andriamanitra. Maro ny efa karakaina ara-panahy, maro ny efa mangatsiaka ara-panahy, maro ny efa tena hoe lasa lavitra mihitsy ny ara-panahiny, tena hoe tsy mahatsapa ny inona intsony. Dia zay ny antony tenenako aminao hoe sujet mampiaizitsika dia zarazarao, mba ahafahany hafa ihany koa mamantatra sy mahita ary mandre ny fahamarinana. Tain'Andriamanitra tompoko.